Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray afaka telo andro dia andao ny taona 2014 isika. Androany ary dia nisy ny tatitra ny asa vitan'ny gouvernemanta nandritry ny fotoam-piasan'izy ireo 2014 ary ny asa ho tanterahana amin'ny 2014. Ny mpitondra teny ny gouvernemanta an-trano no mitondra antsika izay fanadidina izay. Ny anafoanana ny délestage amin'ny taona 2014 no anisan'ny fanamby lehibe apetraky ny gouvernemanta. Raha nambara mitondra teny gouvernemanta dia amin'ny taona 2014 no tsapa ny ezaka fanitsina amin'ny fitantanana ny orinasan'ny Jiramamy. Eo amin'ny lafiny fitsinjarana angovo dia ho tsapantsika mandritra ny taona 2014 avy izao ny vokatr'ireo fepetra rehetra izay noraisiny nandritra ny 7 volana ho fanitsina ny rafitra misy. Ho tsapa amin'izany ny fahombiazan'ny orinasam-panjakana izay anome herinaratra ny vahoaka malagasy na an-tanan-dehibe na eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Énergie compagnie ranomafana Brickaville ohatra dia projet pilote iray ho famokarana éthanol farehitra ho an'ny tokantrano eto Madagasikara ary groupe électrogène maromaro zao no efa tonga ho famenona ny filana eo Toamasina. Azontsika atao zany ny mino sy mahatoky fa amin'ny taona 2014 dia azo antoka tanteraka fa ho foana ny fatapahan'ny herinaratra na délestage manerana ny nosy. Ary ny fotodrafitrasa izay napetraky ny fanjakana dia nametraka fotodrafitrasa mahakitra fa tsy ny vonjy-tavanandro fa ny vonjy-tavanandro kosa dia endritsika mba tsy hainantsika ao anatin'ny aizina indrindrindra amin'izao ankatoky ny fetin'ny Noely sy ny farany taona izao. Mikasika ny ezaka vitan'ny gouvernemanta nandritra ny taona 2014 dia nilaza mitondra teny gouvernemanta ny ministra Randrianarso Voaloananoy fa nisy ny ezaka vita ho fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka. Nanatsara ny fiainam-bahoaka tamin'ny ankapobeny tamin'ny alalan'ny fiarovana ny olombelona sy ny fananany ary ny fiarovana ireo osa sy sahirana no nanatanterahana ireo fampandritany tamin'ny vao teo amin'ny fitondrana mihitsy ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao fampandritany izay ny tany amin'ny fakitra rehetra izay tsy nandry fahalemana izay raha tsy hitanisitsika fa tsy ny filavondefin'ny dahalo ohatra izay tsy azontsika ho ditsity zany fa vaovao tena nisongadina tokoa tamin'ity taona 2014 ity izay nahitantsika an'ireo jiolahy 5,000 mahery tany amin'ny faritra atsimo. Ny fanampy koa dia napetraka ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny toe-karena malagasy dia tsy mijanona ho teny fotsiny fa maro ireo fepetra noraisina ho fampiroboroboana ny famokarana ohatra ny rafitra mahakasika izany manerana ny nosy, ny famporisihana ny famoronana asa ihany koa dia nanomboka nazahoam-bokatra tamin'ny alalan'ireo mpandraharaha rehetra izay maniry ny ampiasan'ny volany teto Madagasikara. Ny fivelanan'ny Agoamo dia iray amin'izany. Tamin'ny 3 oktobra lasa teo nazahoantsika ny izay vaovao izay dia ny fitomboan'ny taom-pambolena ihany koa 2014 izay natao tany mandoto faritry Vakinakaratra dia ny fanatsarana ny traikefan'ny tanora any ambanivohitra izay irosotsika bebe kokoa indrindrandrindra amin'ny fandrosoan'ny fambolena eto Madagasikara ary tanora mpamboly 740 no nomena vatsim-pianarana izay natrehan'ny filomoa izany fotoana rehetra izany ka nararotiny ihany koa nalovana an'ireo fitaovam-pambolena. Ary ny filoha ihany koa dia anisan'ny nanao ny ezaka be dia be ngamba raha atao anatin'izay fitondrana rehetra ny fandimby izay. Tatao anatin'ity 4e République ity ngamba no nahitantsika voalohany an'izany hoe filohampirenena nitondra vokatra tsara. Ny vokatra tsara noentina dia ny voaka tao anatin'ny krizy isika malagasy. Teo amin'ny lafiny fampianarana anisan'ny ezaka vita tamin'ity taona 2014 ity ny fampidirana ho mpiasam-panjakana amin'ny mpampianatra Frame Royal. Mbola nijanona amin'ny fitanisanany tetika asa vita fa mbola tsy nanome antontanisa mazava momba ny fiakaran'ny tahan'ny arikarenan'ny malagasy tamin'ity taona 2014 ity nanontahany tsy fananana asa eto amintsika ny gouvernemanta. Ny gouvernemanta Cool Roger izay anatanteraka ny filakevitra farany amin'ity taona 2014 ity raha pito 3 Desambra eny amin'ny lapa Mahazo Arivo.